Andriamato tabira Andriamanatsoa Filoha Nasionaly ny antoko kitana sy antoko CRN misy tompoko ny atao hoe fampivondronana andreo foko misy any amin'ny distrikany Farafangana any. Inona moa zany no tena hoe antony zay hoe fampivondronana andreo olona reo zay ho karakarainareo ato. Voalohany tena aloha dia isaorana amin'izareo foko agnatin'ny région Farafangana ny kaondoa ya 3 semaines lasa zay hoe inona mariny ty mahazo asika ty moa zany amin'ny izy mampandrosa asika ty amin'ny région Farafangana ty nidinika tao zareo misy eo amin'ny foko 5 eo zareo napiany Antemoro zay sy agnatin'ny région ny Farafangana fa le Antemoro petraka ao agnatin'ny Farafangana sy ny Besileo petraka ao agnatin'ny région Farafangana io ny kaondoa zareo dia tapa-kevitra fa hoe ndao sika ty ampandrosany ty fa région sika ty mba hiavagna sika sy mety samby mononmonogno ty ame foko misy anazy ame faritsy misy anazy nefa ny fampandrosana iresagny zay isoragna zareo zay nanapa-kevitra an'izay niady hevitra tao zareo ahoana ny ampandrosany sapisy Alatrombe zay ny mampalaza maromaro amin'ny région Farafangana igny Alatrombe vakotragno vonolo insécurité nanapa-kevitra ireo mpanjaka rehetra zany nivory tao Farafangana renivohitra dia hoe andao asika nangana sangam-bato iraisagny manao sika dina hoe manomboka zao asika dia hiavagny tena hiavagny anao fatidrasika fatidra zany zavatra sarobidy amin'ny malagasy anao fatidra fa hiavagny sy fanao rasony fa ny développement ny région no bazine zay ny isoragna zareo nanapaka-an'izay hevitra zay dia tapaka zany fo atao any amin'ny renivohitsy ny Zavosoro any Vato nanaovagna an'io sangam-bato dia ny mpanjaka endasy Zavosoro ny Vato moa zany nanaika dia manomana an'izay dia fa nanao fangatapitahina amin'ny tanomasina tany andrefany Vato ao zany atao massive zay nangatanjareo fangatapitahina fa ny manana an'io dia fa vitan'zareo zany dia izao zareo zany mivory foana hoe ahoana ny ampahomby tsara io fananganana sangam-bato firesagna io zany dia soela zany dia atao soela zay anasana ny mpitondra fanjakana satria zava-dehibe io satria foko misy eo amin'ny 10 mahery zany 5 mahery zany no anao fatidra zava-dehibe zany amin'ny tantarana ny faritra sy masinana igny ka iangaviany zany ny zanaky ny faritra zanaky ny faritra sy masinana io zany ao ny Antesaka Telotsoka zay magnerana nosy mba hanampy amin'ny fitongavan'ny mpanjakan'ny zareo any Vato ny ao ny Antesaka ao ny Zaramanampy ao ny Zarafangli ao ny Antevato ao ny Savoay esetrasetra zany ao ny Rabakara mba zanak'Ampeleza sitry ny cadre mba hifanampy amin'ny tongavan'ny zareo any amin'ny renivohitsy ny Zavosoro ao any Vato. Io moa zany mora ny communication any satria misy lakagny alaigna ao Farafangana tonga dia amin'ny tanànany Vato no mizoso amin'ny lakagny misy koa moa zany fitateragna arabe tômôbila tonga dia amin'ny renivohitra eo ka mba hiangaviana daholo asika zany ka ao kokoa sika zany any amin'ny mpandehanana any mba ho akataka ny fampihavanana io mba hidinika koa nareo amin'ny foko rehetra agnatin'ny région Farafangana igny mpandehanana any mba hitambatra anao fikambanany lehibe mba apahera le ana amin'ny fotony amin'ny fampihavanana io moa zany efa tena politiky ny zay nijajajain'ny président Zafy teto hoe apisy fampihavanana anymegny amin'ny fotony za moa no mitondra ny fampihavanana zao dia idy zay iderako andreo nanao an'izay fampihavanana zay mino aho fa rehefa vita io sangam-bato
Oita eo ny fampandrosoana ny farafangana io satria io miakina amin'ny daholo na olo fidiny député aza ny mpazaka ny mandidana io hoe ty ny zanakay ampandrosany ty farity io ny lany député io ny lany maire io ny lany fifidanana rehetra zay atao ka mino fa apisy fampandrosoana tena maharitra ny région farafangana igny zao fanapakevitry lehibe nataony zareo zany zany moa da mba taratra anankiray koa mba tokony hanao ohatran'izany daholo ny faritsy rehetrarehetra Madagasikara zay misy ny tany mbola misy reny ray aman-dreny ara-drazana reny mba tokony hanao an'izay fampihavanana rehetrarehetra mba ahafahasika mpandrosa ty Madagasikara ty ny tanjona koa de hoe fananganany fotony fanaovoazany fanaovoazany politique ny fanaovoazany io zany de mifandraika amty raha ataonay amin'ny faritra Tsimbatsana ty tena miainga amin'ny fotony hoe tena anangana firenena zany raha mifankatia daholo ny faritra io de tafasanga ny firenena tena firenena gasy igny tena amin'ny kolosaina malagasy igny indesana ty firenena ty anangana firenena zany asika sy maintsy miainga avy amin'ny fotony piangavina daholo ny resarehetra eran'ny Madagasikara mba anao an'izay fampihavanana isa-paritra zay mba anangana firenena asika tena ho firenena malagasy asika zany firenena tena malagasy mitondra eto malagasy ny lalam-pandrenana mipetraka zay le mahatonga anay amin'ny président zafy magnano hoe lalam-pandrenana de fondation de la nation zay zany gn'asakagny eto lalam-pandrenana de fondation de la nation sy lalam-pandrenana de réconciliation nationale ka i lalam-pandrenana zany miainga am'zany dinika hatra miandraka amin'ny fotony zany inona daholo ny tokony atao ka manangana firenena zany asika ka zay zany amin'ny faritra Tsimbatsana de efa miomana an'zany fananganana firenena zany rehefa tonga zany ny fikoanandoha de mivory reo foko voninareo hitondra ny heviny zao gnitanay ananganana ny ty firenena malagasy ty de efa moramora zany ny adevitra amizay moramora ny zavatra hodinina satria anankiray ihany zavatra hoentina zareo avagna fomba ino rehetrarehetra ka zaho de manainga ny vahoaka malagasy mba isa-paritra mba hanao an'izay fampihavanana isa-paritra zay to Madagasikara raha vitasika fampihavanana isa-paritra zay hito fa androso Madagasikara tafasanga ny firenena malagasy firenena ray ihany zany asika eto mba firenena tena mahaleo tegna firenena managna mahaiza asika fankatia daholo ny faritra ny fiarahamonina amin'ny isa-paritra de ravany disadisa rehetrarehetra zay misy amin'ny isa-paritra indrindrandrindra ny vahoaka malagasy manana ny fombany manana ny kolosainy ka raha izay tafaverina daholo zay kolosaina malagasy zay amin'ny fampihavanana isa-paritra fa mino fa androso malaky ty Madagasikara ty za de manainga ny vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara isaky ny zanapoko ny foko rehetra magnodidiny mba hanao an'izay fampihavanana zay satria mba zay no irisika anangana firenena